aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Arabaina manokana ny SAMPATI amin'izao fanombohan'ny fankalazana ny faha-telopolo taona ny joroana izao. Romana toko faha-telo-ambin'ny-folo, ny andininy faha-raika-ambin'ny-folo ka hatramin'ny faha-efatra-ambin'ny-folo ray avana naoka hivelatra eo anoloantsika. Taorinan'ny fitondrantena maro be izay nitazisain'ny apôstôly Paoly ny amin'izay fitondrantena mamendrika ny kristianina dia toy ny feteny ihany ity ambariny ity manao hoe ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazana. Misy tontolo anankiroa resahana eto ravana malala dia ny tontolon'ny aizina sy ny tontolon'ny mazava. Nisy aloha ny maizina zay vao nisy ny mazava. Ny tontolon'ny aizina dia ny alina zay anjakan'ny toromaso, voalaza hoe ny filalaovan-dratsy, ny fanaranam-po amin'ny asan'ny nofo sy ny sisa. Ary efa lasa zany ny apôstôly Paoly fa efa andron'ny mazava zao. Ny tontolon'ny mazava dia ny tontolo vaovao anjakan'ny fiainana maha-kristianina, izany hoe ny fahatanterahany famonjen'i Kristy, anjakan'ny fahafahana tanteraka fa tsy andevozan'ny fahotana intsony ny olona ao amin'i Kristy. Ny kristianina ny avana raha mbola eto amin'izao tontolo izao izy dia mbola hifanoritan'ireo vanim-potoana anankiroa ireo, kanefa tsy maintsy misafidy izy na ho any amin'ny tontolon'ny aizina na ho any amin'ny tontolon'ny mazava. Fa Paoly apôstôly eto dia mampiomana antsika mba hananantsika anjara amin'ny famonjena ka manome toromarika antsika mpino izy iainantsika ao anatin'izany tontolon'ny mazava izany. Toromarika ho an'izay teo vovonjy no amena eto. Marina fa efa novonjen'i Kristy isika, saingy tontolon'ny aizina no misy antsika ka amin'ny fahatongavan'ny tompo fanondrony rainy amin'irao lanitra vao tena tanteraka ny famonjenantsika. Inona ry havana malalary, inona ny tokony ataontsika mba ahatanteraka ny famonjenantsika? Inona ny tokony ataontsika? Voalohany dia raha antsika mamaky ry havana andininy faha-roa-ambin'ny-folo, mba tiako ry ara-maky ny andininy faha-roa-ambin'ny-folo tsika aminaran'ny tompo manao hoe efa ho lasa ny alina ka efa mbiakaiky koa ny andro, koa ao ka aritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadian'ny mazava. Efa ho lasa ny alina, efa mbiakaiky koa ny andro, ka ao ka aritsika, ao ka aritsika ozy izy. Voalohany zany dia ry havana afoizo ario ny asan'ny maizina, ao ka aritsika. Voalohany dia zao afoizo ny asan'ny maizina. Ny dikany hoe arina dia zao afoizo, ilaosy tanteraka. Inona moa ry havana ny zavatra arina, zavatra afoy, zavatra tsy mahasoa, ny zavatra tsy ilaina, ny zavatra mampididoza, zany ny zavatra arina. Atao any amin'ny toerana tsy hitan'ny maso intsony mba tsy hitondra fakapana handray. Arina fa tsy ampirimo akory, arina ilaozana, afoy tanteraka. Inona zany no arina eto? Ny fitondran-tena ratsy no arina. Zany hoe azo ialana tsara zany ny toetra ratsy. Misy tononkiro zay manao hoe ny tare ratsy no tsy azo avana, fa ny toetra ratsy azo ialana. Aoka sika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro. Hoy ny andininy faha-telo-ambin'ny-folo, tsy amin'ny filalaovan-dratsy, tsy amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana, tsy amin'ny fijejoana, tsy amin'ny fifandirana, tsy amin'ny fialonana. Fa efa ilaozy zany fa efa ao amin'i Kristy ianao. Ny olona miaina amin'ireo fitondran-tena ratsy ireo ry havana antsoina hoe zanaky ny maizina,
satria ny mpanjakany zao fahamaizina zao zay no arahany ao anatin'ny maizina raha teo no manjaka ny ratsy rehetra ambarany apôstôly olona matory mantsy ny olona miaina am'ireo fitoetra ratsy ireo ny olona matory dia zao olona tsy mahatsiaro teny olona domelona na sanatria mitanjaka aza dia tsy tsapany akory hoe mitanjaka izy ka tonga tsy mahalala menatra ho isika tsy mahatsiaro teny ka variana ao anatin'ny toro masim-panahy zay no resahana eto variana am'rehaka zao fenany zao tsy mahatsiaro teny ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriany zao ny ten'Andriamanitra zany hoe fotoana niraisana fanapa-kevitra entitra izao ora ankehitriny zao miandry ny fiavian'ny tomposika miandry ny famonjenantsika isika fotoana niraisana fanapa-kevitra revana malala tony lakolosy manahitra atsika ny ten'Andriamanitra mifoaza ialao ny toetra ratsy rehetra fa tsy mendrika ny zanak'Andriamanitra zany na ianao zany mifo na ianao mitsangana fa tsisy olona matory ampitsanganana fa misy olona sady matory izy mitsangana tsy izy na ianao matory na ianao mitsangana nahoana tokoa moa ry havana malala zany teny zany mbola toriny ankehitriny mbola misy ve ny kristianina matory ny raha malala fa maro ny olona mbola sondrina reniko ao anatin'ny toromaso pahafatesana amin'ny filalaovan-dratsy isan-karazany dia nambara perikam-panakiroa teo moa ny hoe eo ny tantaran'ny zakaiosy ilay lehilahy-mpanota nefa niaona tamin'ny tompo izy nafo ny asa ratsiny izy ka lasa olona be fiantrano lasa olona tia asa soa ary nampitandre amin'ny tompo ihany koa reo tompona ndraiky tsara-panjakana na rem-pivavahana zay eo amin'ny Ezekely 4:30 teo reo mpanararao-pahefana reo mpitady tompontsoa manokana ho an'ny tenany amin'ny asa fanompona na ny asa fitandremana ny asa fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra atao manokana ho an'ny mpitondra moa zany ho an'ny mpitondra fivavahana na ho an'ny mpitondra fanjakana indrindra tamin'ny fotoan'andro izay namoritra ny zanak'Isiraely tokony ny elany zany toetra ratsy zany mampalahelo ny tompo zany toetra zany raha avy tampoka ny tompo ka mahita antsika mbola matory sorina ao anatin'ny fahotana dia tsy hanapo akory tsika ny antsana zay ianjarantsika raha avanaetra amin'ny tompo ny olona zay voafaty ny fitondran-tena ratsy dia olona tsy mahatsiaro teny satria ny toy ny olona matory izy kanefa azonao atao tsara ny mandray fanapa-kevitra eto sy anio sarovy ry havana fa mbola misy ny olona zay nanao fanekena masina teo anatrehan'Andriamanitra efa zanaky ny mazava voavela ny eloko ariaziko ny famonjeny fa nitoetra ny teo aloha ihany mbola toetra ny ankehitriny misy olona efa nandray ny tompo fa mbola miaina mitoetra ny teo aloha ihany tsy afaka misaraka ry havana tsy afaka miaraka zafady ny asan'ny maizina sy ny mazava mbola manambitambantsika ny tombo eto mampibebaka atsika ary tokony anao zany indrindra sika ho ny teny andindraka ambe folo eto satria fantatsika fa ankehitriny dia ora tokony foazanareo zany hoe teny fampibebahana atsika zany mitaona atsika hiala amin'ny ratsy ny ten'Andriamanitra eto fa loza ny fiafarany zany ai Petera moa dia milaza zany any amin'ny Petera toko faharoa Petera faharoa toko faharoa ny faharoa amby roapolo 2:22 zany misy teny zay manao hoe ny ambony miverina amin'ny aloha anao izy ary niny kisovavy efa ny sasa ny miverina misipotaka indray sary ny olona zay efa tao anatin'ny fahadiovana nefa mbola makamy fahotana tapao ry havana ny hevitrao mifoaza aza amiray petsapetsa amin'ny asa maizina hoy ny apôstôly Paoly fa mbola fotoana mety zao tsy tara ny fiovanao aza miandry ny olona andatsanao aza miandry aretina aza miandry kapoka vao andao ny toetra ratsy fa maiziny tsika teo aloha
fa efa mazava eo amin'ny tompo kosa ankehitriny. Fa ny faharoa ry havana, inona ny toetra zay ambara eto ihany koa. Andininy fahatelo amby folo. Andininy efatra amby folo azafady. Andininy faefatra amby folo vakitsika miaraka. Andininy efatra amby folo, minaran'ny tompo manao hoe fa hitafio Jesoa Kristy Tompo ary aza miaminy amin'ny nofo atanteraka ny filany. Iza hono ny tafiana? Jesoa Kristy Tompo hitafiana. Tahaka lamba. Rehefa narinao ny fitafiany maizina, dia ny fitafiany mazava no anaovanao. Ny tokony fanao ravana dia zao, misy ny akanjo fitondra matory, misy ny atao akanjo fitondra miasa. Misy ny akanjo fitondra matory, akanjo fitondra miasa. Fa ny akanjo fitondra matory akory no entinao mandeha vavaka ohatra. Fa hafa ny fitafiany matory, hafa ny fitafiany mpiasa, arakaraka ny zava-misy zany. Isika dia nomena Andriamanitra fitafiana vaovao. Manao amiko zao dia fitafiana vaovao no tafitsika. Satria zanaky ny mazava ianao, dia mitafy an'i Kristy ianao. Ny fitafiana manamarika ny maizy azy ny olona. Ny ankizy ohatra rehefa atao batisa dia ividanana akanjo vaovao. Ny katekomena rehefa resanao mpandray vidy akanjo vaovao. Ny diakona ampanaovana akanjo vaovao, ny mpitandrina ampanaovana akanjo vaovao. Maritry ny maizy azy ny olona zany. Maritry ny fiovampiainana ry havana ny fitafiana. Raha navita fianarana dia misy akanjo vaovao ampanaovina anao. Andriamanitra efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Dia ny fitafianao manamarika zany ianao dia olona efa niova. Ny fitafiana manamarika ny maizy azy ny olona anankiray. Zao ry havana ny tsarovy, rehefa anaovanao ny fitafiana anankiray, dia manana sary ao an-tsaina ny olona mahita anao. Raha vao manao akanjo fotifoty izy dia manao saron-doza ety. Ozy ny olona inona? Mpiandry iny ozy ny olona, mpiandry iny. Raha manao akanjo izy dia misy ioka menamena na mavokely na ohatra zany. Ozy ny olona mpitondra fivavahana iny. Manana sary ao an-tsaina ny olona. Tandremo ry havana manao amin'ny tompo. Mpanompon'Andriamanitra ianao, isika tsiraray avy. Tandremo mandisy fanantenana ny tompo. Hoe olona andeha vavaka manao fitafiany olona kristianina nefa mivily lalakafa. Fa misy olona koa manao ny akanjo fitafiana mahampanampin'Andriamanitra azy fa ny toetrany tsy mifanaraka amin'izany. Mila miofo tanteraka isika ravana malala. Miofo. Ny moa no atao hoe miofo. Tsy tahaka ny biblandy. Matara biblandy angamitsika. Ny biblandy dia tena mpanimba zavatra. Ripaka avokoa izy andanany rehetra. Fa rehefa aveo izy dia lasa miofo. Lasa inona izy aveo? Lasa lolo tsara tarehy izy. Izy indray ny mpamindra ny vovomony makeny amin'ny voninkazo samihafa eny. Fa misy ry havana ny akanjo ny tsara tarehy fa mbola manimba sy manaikitra mandrava, manimba zavatra. Zay ilay ataon'ny ten'Andriamanitra manao hoe ambody mitafy ody zanak'ondry. Eny ivelany to zanak'ondry, aina eo anatiny. Tsy toy izany. To biblandy misy elany. Mojerena fa lolo manidina kay mpanimba zavatra. Rehefa eto amin'ny tompo, rehefa narinao ny tontolo teo aloha dia mandray an'i Kristy ianao. Kristy ny lamba hitafianao, manamarika ny fiainanao, maizy azy anao. Hita eny amin'ny fiainanao zany Kristy zany. Mitondra anao, miaro anao, manome lanja anao. Ka toy ny epistily velona vakin'ny olona rehetra ianao. Rehefa mitafy an'i Kristy. Kristy no ivony fiainanao, ka aza miany asan'ny nofintsony. Tsarovy fa izay miany filany nofo, mamelona sy mamoza ny filany nofo zany tanteraka indray, ka ho voagejany sika, ho andevoziny sika, hanaika azy tanteraka sika. Fa rio ny tontolo ny fahamaizinana, hitafio Kristy. Efa mazavy sika ravana malala amin'ny tompo. Aoka azavy masony olona ny fahazavanao.
aoka mirapiratra ny fahazavany Kristy izay tafinao. Tandre moa ravana fa ny mazava dia manazava tokoa rehefa ao anatin'ny maizina izy. Kanefa ny mazava dia mora tazana, fantatry ny rehetra. Ka na dia ao anatin'ny alina mikitroka azy ianao dia hita foana ny fahazavanao. Ka aoka ho modely isika eo anatrehan'ny mpiarabelona amintsika, ho tsapan'ny olombelona izay miara-monina amintsika, fa kristianina isika satria mitafa ny Kristy. Ny zanako mazava ry havana dia miorina tsara, tsy miova, tsy mivady mpanekena. Tsarovy ry havana fa tampoka ny fiavian'ny Tompo, miandro zany tsy ankehitriny. Dia ho falo ny Tompo mahita antsika manao fitafiana mendrika azy, manaraka ny sitrapony, ka mila miomana antsika. Meteza ho modely tsara ary fitondrantena mendrika, zany no tsy maintsy hampiavaka ny zanaky ny mazava. Miomàna handray azy, aoka hitafy toetra mendrika isika eo ampiandrasana ny fiaviany indray. Zao ry havana ny tsarovy, alohan'ny hitafinao ny akanjo vaovao dia Kristy, tsy maintsy hisoronao aloha ny akanjo teo aloha. Fa tsy mety raha misy olona zay nomena akanjo vaovao, fa ny akanjo mbola akanjo efa 10 taona 20 taona iny ihany nanaovany dia ataonao ivelany fotsiny akanjo vaovao. Esorona ny akanjo teo aloha dia ampidirina ny akanjo vaovao. Zany no endriky ny fiovam-piainana ho an'olona zay mandray an'i Kristy. Ao anatin'izao vanim-potoana zay ankalazana ny 30 taona ny SAMPATI zao, mandehana amin'izao herinao zao, ny herinao hanompoy an'Andriamanitra, ho modely tsara ianao eo amin'ny fiarahamonina misy ianao, anatanteraka ny baiko sy ny iraka, ampanaovy ny Jesoa anao ho vavolombelonao, ka tsy vavolombelon'ny Tompo, ka tsy emitra ninina fahasarotany asa fitoriana ankehitriny. Samy ho tsarain'Andriamanitra isika hoe tena mitafy amin'ny Kristy tokoa ve, sa mbola mitafy ny fitafian'ny maizina. Amarina ny havana ao amin'ny Tompo. Reo ny toetra roa zay ambara eto: afizo ny asa maizina, raiso sy haino no mazava, zany hoe fitafiana ho an'ny Kristy. Kristy no hita taratra any amin'ny fiainanao any amin'izay lalakombanao rehetra, dia ho vavolombelona ianao hanazava any amin'izao tontolo n'izao fahamaizinana misy atsika zao. N'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.